lehibe amin'ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny olombelona ny asa fanaovan-gazety no tanterana teto Morondava ny fiofanana momba ny journalisme et droits humains niarahan'ireo mpanao gazety avy amin'ny hainy vaky-jery miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ho fanamafisana izany andraikitra izany. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-80 taona ny gazety malagasy tsy fiofanana ity, mpanao gazety miisa 13 mandray anjara notariny collectif des journalistes de Menabe na CJM miaraka amin'ny tanjona hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo matianina amin'ny fampitam-baovao. Ho fankalazana ny faha-80 taonan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia nanomana an'izao fifampizarana traikefa sy fifampiofanana izao ny collectif des journalistes de Menabe amin'ny alalan'ny fiantsoana mpanao gazety rehetra teto Morondava. Ka ny natao teto zany dia ny resaka n'le hoe journalisme et droits humains, ny fampizarana, ny fomba fijery ary ny fanentanana ny amin'ny hoe ampidirana ao amin'ny fikirakirana ny vaovao ny mpanao gazety avy eto Menabe ny resaka droits humains. Dia navitrika ny mpanao gazety izay tonga ary everina fa tafita ny afatra ary ino moa no fandraisana anjara ny ity asa fanaovan-gazety aty Menabe ho fankalazana an'izay faha-80 taona izay. Hita nandritra ny fiofanana ny fahavononan'ireo mpanao gazety hanatsara hatrany ny fahaiza-manaony. Vinavina ny hanatanterana fiofanana tahaka izao isaky ny 3 volana satria fitaovana iray hanamafisana ny kalitaon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fanajana ny etika ary izy olombelona izany. Zo fototra hananan'ny olom-pirenena ny mandray anjara amin'ny fifidianana, natomboky ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianana na CENI ny fanavaozana ny lisitra mifidy manerana Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny distrikan'ny Morondava izay hanatanterana ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana tanteraka ny lisitra manomboka ny 20 Jolay ka hatramin'ny 4 Novambra 2024 mba hahafahan'ny olona maro mampiasa izany zo izany. Ankoatra ny fananana lisitra ny mpifidy marina sy azo tokisana, tanjona ihany koa ny ampitombo ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana. Iray amin'ireo fepetra hanamafisana ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fifidianana sy ny fanamafisana ny mangarahara amin'ny zotra ny fifidianana. Androany zany dia fankalazana fanehoana amin'ny mpiaramonina fa hatomboka ny asa fanavaozana manontolo ny lisitra mifidy zay. Dia amin'izao zany manao ny resaka atao hoe sehatra hifampidiniana maharitra na cadre de concertation amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra na fanjakana na mpanao politika na ny firaisamonim-pirenena indrindra moa zahay mpanatanteraka atao amin'ny ratsamangaiky ny CENI sy ny sefokotany miaraka amin'ireo membre céléreux miaraka aminy. Fotoana anankiray zany hifampizarana vaovao no sady ihany koa hitadiavana sosikevitra hifampidiniana hoe inona ny mahatsaratsara satria tanjona lehibe no apetraka andrasany CENI foibe amin'ny région Menabe zany mba hatratrarana n'ilay atao hoe faran'izay tratra ampidirana n'ireo olom-pirenena ao anatin'ny lisitra. Zany hoe misezaka lehibe zany ho tratrarina atao mba hatratrarana izay tanjona zay. Tsy ino zay fa ny atao hoe fanisana mpifidy mitety tokantrano, fanisana mpifidy izay mamonjy any amin'ny biraom-pokotany, ny any amin'ny alalan'ny internet, ny eo amin'ny famonjena ny ambohim-pionana na ny tsena sy ny sisa na ihany koa ilay manao karatra vaovao. Dia izay no azavazavaina eto miaraka amin'ny solitenam-panjakana, miaraka amin'ny ben'ny tanàna mba hahafana mahita hevitra. Eo ihany koa moa ny atao hoe ny afampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Morondava mba hahafana zany mijery inona ny tokony atao hatratrarina izay tany satria eritreretina hoe roa avoheny ilay lisa teo taloha no ho azo ampitao anaty zany. Ataon'ny distrika Morondava manokana kendrena ny ampiakatra ny sampifidy avy amin'ny 3,9 ho 4 sy 1 hetsy eo manentana ny olom-pirenena rehetra araka izany ny CENI ho tonga hisoratra anarana na hanavaony mombamomba azy ao anaty lisitry ny mpifidy. Mitombo ny ezaka hiantoana ny fiarovana sy ny fahasalamam-pandeha eny amin'ny tombo-piantsonana teto Morondava
Nanatanteraka fitsirihana sy fanentahana iombonany komity ahitana ny solitena fitanterana ny fahasalamam-bahoaka ny polisy pirenena ary ny komuna Ambonivohitra Morondava nifantoka tamin'ny fanaraha-maso ny fahadiovan'ny tompom-piatsonana sy ny fiara fitateram-bahoaka ary fahatombanan'ireo fiara alohan'ny ianganany hetsika tanjona ny soroana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fahasimbana mba ahafahany mpandeha manao dimy lamina sy azo antoka. Ny antoko fisinanay dia mijery ireo fitaovana fitaterana izay makany amin'ny faritra izay miala eto amin'ny Morondava fa indrindra amin'ny lafin'ny teknika fahadiovana sy ny fen'ny bagazy nentan zareo. Ka noho izay zany dia manomboka n'androany dia nisokatra izay komité fanaraha-maso contrôle de départ zay eto amin'ny faritra misy antsika zany. Ny tanjona zay dia mba hitsindrovana ny loza mety iseho eny amin'ny lalana satria ny olombelona miala avy eto izy tonga any toerana zay ny zavatra rino ka mba hiarovana an'izay zavatra zay tsy maintsy mijery zay amin'ny lafin'ny teknika maro samihafa izay mahafeno izay zavatra zay dia miainga ato amin'ny gare routière zay tsy mahafeno dia mijano izy manatanteraka izay zavatra tsy mety zay dia misazy tena entitra mihitsy fa indrindra chauffeur io zao raha tsy mety fa tsy ara-dalàna ny ponena azy io dia najano tsy maintsy manova izy arahantsika fa io manova pneu vaovao izy io zay zavatra takiny izay zavatra zay ka zay tsy manara-dalàna dia hosazy niatra amin'ny bloc opérative. Anisan'ny no mafisina nandritra fitsirihana ihany koa ny fanentanana ara-pahasalamana nampatsahivina ireo mpitatitra sy ny mpandeha ny maha-zava-dehibe ny fitandrona ny fahadiovana ny fampiasana fitaovana madio ary ny gel hydroalcoolique indrindra ny fisorohana ny fifindran'ny aretina. Rehefa mandray andraikitra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fisorohana amin'ny alalan'ny fanentahana aloha voalohany indrindra mampafantatra ny vahoaka ny fisiany aretina ny fomba fifindrany ary indrindrindra moa misy ny vaksiny isorohana an'io aretina io izay ho an'ny district Morondava manokana moa dia misy maromaro ireo centre afaka manaovana izay vaksiny izay dia nijerena mialoha koa moa ary nampianarina koa ireo atao hoe mpitatana birao ety amin'ny gare routière mba hitily mialoha ireo ayaina mety hitondra an'izay aretin'izay mba tsy hiparitany indrindra moa satria hitanareo fa ny fitakosena dia mety hampifindra n'izay valanaretina impox zay dia mba ho fisorohana mialohan'izay dia anisan'ny fomba iray zao hetsika ataonay anatin'izay komité zay mba ahafahantsika misakana ny aretina. Nambaran'ireo tompony andraikitra fa isy ny fepetra sy ny sazy ho an'ireo mbola minitsy manaja ny lamina napetraka tanjona ny hampanjaka ny filaminana sy ny fanarahana ny fenitra mba hiantohana hatrany ny zoananan'ny mpandeha ahazo fitanterana azo antoka sy manara-penitra. Niaran'ny farimbona sy ny fanometana na ireo tafika mpitsabo izay iraka manokana avy any amin'ny fitondram-panjakana voabe sy ireo teknisianina anivon'ny fahasalamam-bahoaka misy aty amin'ny distrikany Mandritsara amin'ny famaliana ny politika ny fahasalamana ka tolotra ara-pahasalamana maro samihafa mamaimpona no azon'ny mponina nandritra n'ity hetsika ity taty mireny vohitra androna. Atao moa zany zao isika zao fanatanterana ny politika ny fahasalamam-bahoaka dia ny fahasalamam-bahoaka ny taobe ary koa ny lamatry ny tafika izay hoe afaka manakaiky zao ka manatanteraka an'izao hetsika ara-pahasalamana zao zahay miaraka amin'ny mpiara-miombinantoka rehetra izay nafana nanatanteraka an'izao. Ny tolotra ara-pahasalamana natao moa zany dia zavabe fitsaboana aretina amin'ny ankapobeny fanalana nify vaksiny kasika ny mpox ary test momba ny VIH/SIDA. Manampy ny mpiasan'ny fahasalamana aty an-toerana ao amin'ny fandraisana antanana ny mponina izao hetsika nataony tafika izao. Zava-dehibe ho antsika eto Mandritsara tokoa ny fanotronan'ireto namana avy amin'ny tafika izay mpitsabo marobe tonga manatevin-daharana antsika eto an-toerana kasitrahana be da be izy ireo amin'ny fandavan-tena ary mpiara-miombinantoka izay tao anatin'ny aroa andro no nanatanterahana izao hetsika zao taty amin'ny distrikany Mandritsara vahoaka marobe ny tonga namalinyanjo ary nidera ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ny ahitahitan'ny mponina aty amin'ny renivohitra androna dia ny isian'ny matetika ny hetsika tahaka itony. Toerana manakasina sy manatantara ary manana maizy azy ny ao ambony fisoko anatin'ny komina Ambonivohitra Mandritsara matsapa ireo taranaka Tsiva sy ny mpandala fombanazana aty amin'ny renivohitra Androna
fa voasosa zany toerana zany noho ny antony maro samihafa ka zany indrindra no nanosika azy ireo nanatanteraka ny fomban-drazana hamerenana izany hasiny toerana izany. Fomba natao tamin'ny hasiny dia nisy zany famerenana voalovazy raha fomban-drazana aravakeo andavoagn'omby mijoro amin'omby famerenana kasy vita mijoro amin'izao famerenana kasy iny tsy verivery ny fama ary tsy verivery amin'ny akoho tsy maintsy omby kenentiny zany nanoloko zany dia famerena hasy hazary indrindra moa reherehe izay napetraka tsivahy sy dinadimalaza. Mamaly ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny fisian'ny hetsika tahaka itony. Tsara fatarina fa teto no nandohan'ny tanànany Matsara tamin'izay ka mahatsapa zany ireo mpandalany nentin-drazana fa efa manomboka voasosy zany izay fomban-drazana zay ka anjaranay avy amin'ny solon-tegna fanjakana moa zany dia manatantsoroko ary indrindra koa mamerigny izay ny maha malagasy izay indrindra koa fagnajana ny nentin-drazana fagnajana ny fomban-drazana. Ankoatrany eto ambony Fisoko dia fantatra fa toerana maro no hanaovana zao hetsika izao mba ho famerenana hasina ireo toerana izay voasosy aty amin'ny distrika ny Maritsara iarahana ny mpandala ny fomban-drazana sy ny mpitondra aty an-toerana. Pamboly avokoa ny 5 isanjaton'ny ponina ao amin'ny fokotany ny Antsandrahana commune Ambanivohitra Ambilimbe aty amin'ny distrika ny Maritsara ka ny vola vany no tena mampiavaka ny ponina ao. Tsara ny vokatra tamin'ity taom-pambolena ity olana nefa ambany ny akandreo mpanangom-bokatra ny vokatra ao aminy ka miteraka fatiantoka sy fahasarana tsiromantany ho an'ny tantsaha. Sahirana zahay ny vahoakany Antsandrahana lany fagnahy tsy hitany atao ny vidiny lavany tsy isy 3,000 zany ny vidiny lavany ary zahay tsy manan-kahy tao afa-tsy lavany raha egnanay eto Antsandrahana zahay tsy ampy tanimbary sendra misy vary hely 200 kapoaka mpianatra tsy tafianatra ny zaza madiniky sahirana tsy hitany atanay ka noho zany mitaregny aminareo mpitondra fanjakana mahefa zahay amin'ny fagnavozagna zao zahay Antsandrahana mo milo feky zahay ndreo halany ampagnahy misy amin'ny lavany tsy lafo raha toa kamboa misy zay fanjakana zao milaza fo ray aligny vidiny lavany tsy avy ny vola tsy hitany ata vantrosa zahay. Fantatra ireo olana ireo nandritra ny fitaopanokafana ny tsenany vanila tamin'ny io fokotany Antsandrahana io marina fa ankoatra ny vokatra vanila ananany tantsaha ao amin'ny fokotany avokoa ireo karazana voly fanondrana indrindra fa ny vokatra kafe. Mijoro ny rafitra COS na comité d'orientation et de suivi rafitra faratapony izay manao fanaraha-maso sy tombana amin'ny fiarovana ny atiala tampolo eto Afenoriva Atsinanana. Misa 3 ireo mpikambana mandrafitra azy izay manana anjara asa lehibe. Indroa isan-taona no anaovana anazy io fankatoavana ny fandrafetana ny fanaovana tatitra momba ny enim-bolana voalohany sy hijerena paikady manaraka indray amin'ny enim-bolana faharoa mitombo arakaraka ny zavatra hodinihana foana moa zany ny olona hitadiavana amin'izay fa amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 3 eo zany ny mandrafitra ny kosy na tampolo. Antoko ny fiarovana nyty alatahiran'ny tampolo 3 zany dia ny fahavitrihany ponina ifotony izay mivondrona ao amin'ny mpanao patrouille participative. Ery zareo ilay komity lokaly miara-mitantana mivantana ponina ifotony daholo izay tarihany tangalamena zany io rafitra anankiray io
eo ihany koa zany ireto mpiaro ny agent de conservation ho an'ireo faritra mena izay tsy maintsy tsy diana sy safona isan'andro. Misy ihany koa zany ireo fiaraha-miasa mivantana amin'jareo avy amin'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy ny tafika zany ilay ataontsika hoe brigade mixte izay raha malala zany fa ny tsika membre ny COS koa dia tafiditra ao anatin'izay tsy asa fiarovana ihany fotsiny no atao ato jery ihany koa ny fototra maha-olona zany amin'ny fampivoarana ny velotegnan'ny olona manodidina fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo mpony fotony amin'ny alalan'ny fanetsehana nyreo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-ekonomika zany toy ny secours populaire de la France izay mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Isy ny fanesorana tsikelikely ny azo ikome raha ny tapaka nandritra ny fitsidiana nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny COS teto amin'ny Atiala Tampolo mamono ireo zanatany ity karazana azy ity ka atahorana alany tamingana azy ireo raha ny fanazavana. Manana trano fitsaboana nify sy ny ativavana eto amin'ny CHRD2 eto Sainte-Marie ampy ny fitaovana amin'izany saingy olana ny tsy fisiany mpitsabo nify. Manana service de dentisterie manana trano antsika. Manana ny fitaovana nentina ampiasaina amin'ny dentisterie izany. Mbola tsy manana dentiste miasa zany antsika hatramin'izao ary miangavy mankahiry hatrany ny fitondram-panjakana ny ministera ny fahasalamana mba hitady zay faran'izay aingany kokoa fa tegna ilay vahoaka aty Sainte-Marie zany ny fisian'ny dentiste hiasa amin'ny tranontsika io zany. Ny fahasalamana ativava sy ny nify zany tegna mila mpitsabo mihitsy zany tegna bebe ny vahoaka mitady izany fitsaboana ativava sy ny nify zany eto Sainte-Marie. Ny taona 2024 sy 2025 no nisy mpitsabo nify taty an-toerana saingy tsy nisy solony izany hatramin'izao raha ny fanampanazavana hatrany. Ny anisan'ny mpandeha amin'ny zotra nasionaly sy ny zotra paritra izay makany Toamasina sy Antananarivo miainga eto Fenoarivo Atsinanana na dia anatin'ny fialan-tsasatra azy izao efa miomana sady amin'ny fidiran'ny mpianatra ireo ray aman-dreny ka sahirana ary tsy afaka mandeha manao fialan-tsasatra ireo izay hamonjy lanonam-pianakaviana ihany no hita sy mamandrika toerana. Raha oharina amin'ny taloha dia mihena mihitsy ny mpandeha fa sahiranana moa eo ihany dia eo koa ilay olona efa mitsinjo ilay fidiran'ny mpianatra amin'izao ny fihenan'ny mpandeha fa ny olona tena mandeha amin'izao dia reny ilay olona mandeha mamonjy raharaha ny Antananarivo reny ohatra hoe famadia na mariage zavatra tsy maintsy andehanana fa raha ilay olo tsotra hoe andeha hanao vakansy dia hanao inona ilay mietraketraka ohatra ny taloha reny tsisy tsonta andreny amin'izao. Ilay sarandalana niakatra ny nidiny satria matetika ampiakarinareo ilay sarandalana. Tsy zahay mampiakatra ny sarandalana fa ny sarandalana ny tena izy zao ny tapahan'ny fanjakana sy coopérative tany Antananarivo dia 5,000 sy 10 alina. Maitsoatra reny zany izy dia najanonanay tamin'ny 10 alina. Fa zao kosa hoe naverina anay amin'ny normal amin'izay izao hoe tsy dika zany tsy niakatra le fa ny teo ihany no nampiarina. Amin'ny ankapobeny aloha ka misy fahatsarany tsy karaha izy taloha sao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao agnavozana manohy ny asa aingany mba ho tsara foana lambe fa tsy karaha izy taloha eky. Ary taloha zany adiny firy mandeha tamatavy zao adiny enina adiny fito mandeha tamatavy taloha zao fa azo adiny telo ko tsy dodoko. Akory fahitana ilay mpitsangatsangana amin'izao satria anatin'ny fialan-tsasatra amin'ny ankapobeny aloha mbola osa dia osa ilay mpandeha tsy dia misy mpandeha fiky satria mbola mijaly zay mpamily. Ny chauffeur mitandrina misy tsy mitandrina ny ivelany le miaraka mandeha aminao eo. Reo tsika mitandrina foana zalahy tsisy oatra mitandrina ihany dia aza mandeha mafy aza mifanenjinenjika zay tonga aloha ihany no arabaina. Manamafy hatrany tokony hanajana ireo fepetra samihafa hiarovana ny mpandeha sy hisorohana ny loza ireo tompona andraikitra samihafa.
raikitra indray ny lalao hayady izay kolontsaina nentim-paharazana malagasy dia ny doranga eto amin'ny fokotany anketraka isaky ny alahady tolakandro isaky ny fotoana fialan-tsasatra noho nanaterahany ity doranga efa andeha ny fahefatry isika izao misaotin-danahary eo satria raha tsy nisy zay tsy momba zao raha iabiaby zao misaotrany ingahy réunion sofdira zay président mpandrinda nationaly nyity doranga ty tsy ho nisy zao savy aminy ezaky bevata nefa zay ezaky vitan'izay ka tsy vozahay ato koa heraviravitana zahay staff zay drenao eto zao faharoan'izay misaotrany fitondram-pandrakana koa zay nanonay tsosafatsy ka nazahoanay milina zay nampirindra tsara ity terrain ty nabia kiraha zay mbo ataoko angamba plus certificatif zay asorazy ny tsy atao halino koa zay fa misaotra bevata amin'ny fitondram-pandrakana fa miteny voalohany tenina eto zany de hoe nanomboky tamin'ny lahady le 26 iny zany ny 4e édition zay tarihiny andriamatoa Réunion Sofdira ka hiafara amin'ny septembre 2026 ho avy zao. Akafizy ny tanora ity lalao doranga ity betsaka ireo tanora no mivoaka hitady izay hifanandrina aminy fa izay mahita ny hifanandrina aminy kosa dia raikitra ny totohondry tsy azo atao ny mandaka. Manentanatsika boaka amin'ny lafiny vavarany ferena manombo zay iaby zay anjirangy mangataky zay tsy ankanavaka misy drala eo ary mahafapo zay drala ampesatsika amizay ao eto koa eto staff zay manao entso zavatsy koa misalaha satria tsy ho vitako zao raiky ndale misalaha amitoyato aho ary tsy ho vita réunion président raiky abo koa fa mamatsy ara-pitaovana angamba vataony. Nivoaka ny 7 Jolay 2024 teo ny taratasy manendrany Alfredo Takantera Razafindrainy José Fokotany Tsimenatsy 1 Ouest ny lahady faharoa ny volana Aogositra 2024 teo natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny fokon'olona eto Tsimenatsy ty José Fokotany vaovao. De mijoro eto zany ny tenako manolotra azy amin'ny maha éjection ahy hoe himpanatanteraka an'izay hoe taratasy nomeny fanjakanay hanendra José Fokotany zay zany de izy zany ro José Fokotany eto Tsimenatsy 1 Ouest manomboka androany tsy misy Fokotany ankoatsinana izy ireriany satria izay ny takenareo Tsimenatsy 1 Ouest nanolotra an'izay raha zay tsy avy aminay fa avy aminareo vahoaka ato Tsimenatsy 1 Ouest zany i Alfredo zany no lehibe ny Fokotany manomboka androany zany miteny hoe izany lehibe fa tsy any larony fa any Alfred José Fokotany manomboka androany. Vory marobe ny fokon'olona nanosona ny José Fokotany vaovao ary nahazo-tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny. Olo misolo azy io tsy raha nividy vola satria tsapo fanjakana nahitaka azy ka jaty koa atao eo. I fitondrana Mikaely Naniky zao mila tanora hitatana azy. Oya hoe kaza sitsy anao amin'ny délégué raha io fa décision baka préfet bakany anoloana na président Fokotany taloha teo. Oka sisy raorao tanatsika ty fa rahatsika manana. Iha zao vinatoko vale ty zafiko. Tuyatoko mbo azoko koa zafiko tasisaziko. Olo ty liara iaby reo ni beteto raha aika tsy hainay ty hanolaka azy koa lafa avy eo. Sy raha nividy vola hoe fanjara baka mitoko any ka natao eo avela koa hitondra eo.
fanjara koa io ka mahatrateza marary atsika fa izao toerana io tsy mety fampisoloa zany enge ato président vaovao mahaleo vao mahalasa mba manalova asa soa koa mitana ato eto tiana fa barakanay hiariasantsika ho tombotsoa ny fokotany tsy menatsy un ouest hoy ny se fokotany vaovao misaoza ny fitondram-panjakana zay tarini filoha hajaina Mikaela Anjanarina sy ireo mpanolo-tsaina miara-miasa aminy ao anao lehibe ny gouvernemanta ao anao ministre intérieur sy fitsinjaram-pahefana izay soloany préfet Nandriamato Bramji Brino nanenjay ho sefokontany eto amin'ny tsy menatsy voalohany anjefa saoranareo matoisanareo fa tsy hanao raha hahamenatsy antsika eto tsy menatsy ao fa hanao zay raha hasoa ary faharoa manaraka an'izay zany manohana zahay zao fanavozana entinanao Andriamato filoha Mikaela dia manaraka an'izay moa la programme anasa io volanin'izao fokontantsika toy tsy manavaky toy tsisy foko zao toy fa raikavitsika tsy menatsy dia zao tonga etoa zany hiezaka hampiray antsika. Nitondra fanazavana mahakasika ny fanelezana tsaho nataona compte hosika ny sandoka sy ny nampitondraina ny anaran'ny TV Plus Madagasikara ny bentanana ny Antanimeva androany. Io zavatra io dia ny asako moa bentanana ao Antanimeva fa manana masiny aho, manana tobila aho, manao transport mandeha mankatia Toliara. Araka ny raharaha zany dia misy ny mpisakandalana ataon'ny mpitandro filaminana dia savaindreo ny tobila dia aradalana ny totataratasy rehetra tao anatin'io tobila io. Fa indrisy gaga izaho misy fampeleza tsaovandy atao any amin'ny tambazotra Facebook, irozy mahay Facebook dia hoentina andotona anahy izaho mpitondra bentanana sy ny gendarmerie. Le sary alefandreo agny igny dia mazava fa OMC tamin'ny 27 juin 2025 igny zavatra igny no natao montage. Faharoa fahatelon'izay zahay piompy ny ray aman-dreniko piompy, ny fianakavianay manontolo piompy. Efa mahafantatra olona ray aho mandoto ana ao anatina Facebook. Io olona io efa misy raha taloha tagny tamin'ny 2019 fandrobana aombinay président districal izy tamin'izay. Ka eto zaho mitondra ao amin'ny commune Antanimeva dia manao ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana tampla lakale ny olon-dratsy dia tadiavina ny andotona anahy fa zaho eto dia vonona fa raha misy ny zavatra mampaloto ahy dia ampiaro amiko ny lalàna. Miantso ny tompony andraikitra ambony ny bentanana ny Antanimeva mba hijery fotony ny toejara misy ato amin'ny distrikany Morombe. Dia ireto ny dossier mahakasika an'izany omby tratra zany voa saringotra ao anatin'ireto dossier reto ny olom-boafidy ao amin'ny distrikany Morombe, ny olom-boatendry ambony ao amin'ny distrikany Morombe, fahatelo ny fianakaviany olom-boafidy ao amin'ny distrikany Morombe. Misy tanàna tena fanafinandrozy azy ny halatra ao amin'ny distrikany Morombe. Tsy iza zany fa commune Befandrina, Fokotany ny Betaimbala sy Bekopay ary Zanapokotany ny Andranondeoke. Ka mangataka ny fitondrana ambony aho hanokatra zao raha zao fa tsy voajery ary tsy voavaha fa nisokatra ny fanadiadiana mahakasika ny dina fa ny sakanan'olom-boafidy. Sahiranareo dina regionaly ny tsy famoahana io zavatra io ao amin'ny région. Gaga zahay. Ny tenako dia merany Antanimeva distrikny Morombe fa ny zokoko merany Befandrina distrikny Morombe antsoina hoe Mam John Kennedy Dibabo. Io le zalahy leader malaza amin'igny fandriam-pahalemana, fanentanana ary fampandrosona ny tanàna. Dia zay nahatonga ahy naresy lahatsay nanao bentanana koa hanohy hanampy an'io zokoko mandry fahalemana Antanimeva io tsy tantindry zalahy mpitondra ambonimbony ao anatin'ny district Morombe. Mitohy hatrany ezaka taon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamafisana ny tamberina andraikitra sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena ireo vahoaka eny ifotony. Anisan'ny tananjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana izany ny commune izay sehatra voalohany isehon'ny fampandrosoana.
ho fanohanana ireo komuna amin'ny fanatanterahana izany dia anisan'ny fanomezana tahatsoroka sy fanamafisana amin'ny fahaiza-manao ireo tompona andraikitra eny anivon'ny komuna ny herinandro teo. Tanjona ny ahafahan'ireo vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana manatsara amin'ny fitantanana sy mampiakatra hatramin'ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny olom-pirenena, fa indrindra ihany koa ny anafainganana amin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitra sa fototra izay mifanaraka amin'ny filamponina. Mitondra fampiofanana ho an'ireo komina andiany voalohany mba ahafahan'izy ireo manana fahaiza-manao hitondra tetim-pivoarana iarahan'izy ireo mamolavola miaraka amin'ny vondrokery ifotony, mamolavola ny teti-bolam-pandaharana asa mba ahafahany manatanteraka ny tetikasa laharam-pahamehana amin'izay drafim-pampandrosoana izay ary manetsika aloha-ranom-bola ao anatin'ny paikady manentana kokoa ary mametraka kokoa ny fahatsapantena araketra na civisme fiscal. Efa misy ihany ny ezaka ataon'ny komina araka ny fahafahany amin'izao fa noentina izao fampiofanana izao mba hampitombo izany fahaiza-manao izany mba ho hisy vokatra mivaingana kokoa amin'izay tanjona famalina etaetan'ny vahoaka amin'ny lafiny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny ara-ekonomika izay. Andrasana no vokatra azo tsampain-tanana fa izany dia miainga amin'ny fananan'ireo komina zany ny paikady mahomby afanetsehana loharanom-bola amin'ny fampiroboroboany izay fahatsapantena araketra na civisme fiscal zay mba hisoroana izay mety fampiharana ny lalàna noho ny tsy fahafantarana ka mba ao anatin'ny ezaka feno fitoniana tanteraka zany ny tondrahany ny komina ny ezaka fampandrosoana ifotony ny antefa tanteraka amin'ny hetaheta ny vahoaka. Ny komina rehetra ato amin'ny faritra Vakinankaratra dia efa natao hisitraka izao fampiofanana izao fa noho ny fandaminana dia misy ny andiany voalohany eo amin'ny komina tsy latsaky ny 770 dia izay atantsika zao mandritra ny 4 andro. Mbola maro ireo komuna avy amin'ny faritra manerana ny nosy no hisitraka izao fampiofanana izao ary mbola hisy ihany koa ny fampiofanana andiany faharoa izay ho atao volana septambra ho avy izao amin'ny faritra Vakinankaratra raha ny fanazavana hatrany. Komuna misy 540 ao anatin'ny renivohim-paritra telo eto Madagasikara, Antsirana na Mahatsiatra Ambony ary Vakinankaratra, miampy komuna 12 hafa no nisitraka ny tetikasa tout et tous redevables izay arahana amin'ny vondrona Europeanina sy ny ministeran'ny attasy sy ny fitsinjaram-pahefana. Ity tetikasa ity izay mikendry manokana amin'ny fijerena ireo olana fototra sedrain'ireo komuna tsirairay nisitraka ny tetikasa. Tanjona ny anohanana sy anatsarana amin'ny fitantanana eny anivon'ny vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana. Tetikasa ity zany dia ahafahana atao hoe mitsirika manao diagnostika any amin'ireo komuna tsirairay ireo amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara an'ireo olom-pirenena rehetrarehetra, ny tompona andraikitra ary ny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena sy ny hery-velona rehetra ny fotony any ahitana ny tena mety hoe inona aby ireo loharano-karena, inona aby ireo zava-misy isanisan'ireo komuna ireo ahafahana mametraka ny tetikasa-pampandrosoana zany izay tena mifanaraka tokoa amin'ireo komuna ireo zany zay hovatsiana vola rehefa avy eo. Anisan'ny tena singa ray lehibe jerena ao anatiny ary ho amafisina ao anatin'ity tetikasa ity dia ny fahaiza-mitarika. Ny fahaiza-mitarika an'ireo mpitantana eny anivon'ny komuna, ny fanapahan-kevitra rehetra, ny tetikasa rehetra, drafim-pampandrosoana rehetrarehetra dia miainga avy ny fotony. Tsy avy any amin'ny fanjakana foibe no mahita ny hoe ity no mety an'ity komuna ity fa ireo hery-velona rehetra eo anivon'ny komuna zany aorinan'ny fahaiza-mitarika izay ananan'ireo mpitantana eny anivon'ny komuna no ametraka ny hijery aloha voalohany hitsirika hoe inona no tena azo trandrahana eny anivon'ireny komuna tsirairay avy ireny ary ahoana ny fomba anatsarana ny fitantanana n'ireny tetikasa rehetrarehetra sy drafim-pampandrosoana rehetrarehetra eny anivon'ny komuna tsirairay. Ny eny fotony ihany no mamaritra an'izay, mamolavola sy mamaritra an'izay fa ny fanjakana foibe sy ny tetikasa dia manao tantsoroka ihany. Tantsoroka ara-bola sy tantsoroka ara-teknika. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana eny fotony
ho an'ireo commune ny fahazona izao tetikasa izao. Maro ireo fanovana sy fanatsarana teraka izany raha ny nambaran'ireo ben'ny tanàna. Lara-pahamiana moa dia commune efa hatramin'izay nametraka le atao hoe ravitra fotoam-fikonan-doha dia miainga avy any amin'ny rifa ny famolavolana sy fijerenandreo lara-pahamiana dia manantanteraka fotsiny ben'ny tanàna avy eo. Ny olana moa betsaka ny olana izany anisan'izany zao ohatra hoe ny resaka hetra fotsiny zao izay atao hoe fidiram-bola tokony hatanjaka eo anivon'ny commune nefa mbola somary marisarisa ny mponina mandoa azy nefa natao hoe marisarisa raha oharina amin'ny teo aloha efa somary mba miakatra ihany zay ary efa nahitana vokan'izay fahazahoana hetra miakatrakatra zay. Tena lehibe amin'ny commune tokoa ny fisian'ity tetikasa aty satria maro tetikasa izay volavolan'ny fiadinan'ny tanàna ho tanterahana tsisy mpamatsy vola raha moa ezahana izay mahavita arakaraka ny hoe fond propre na vola madiodio miditra amin'ny commune mantiana fa misy tetikasa zany dia ezahana ny ampangarahara le izy sy anatanterahana ny tetikasa. Haritra 5 taona ny faharetan'ity tetikasa andrana izay iarahana amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ity. Ny fampiofanana azy ireo dia efa perinasa ankehitriny ny voamera ifotony misahana ny fanisana mpifidy isam-pokotany manerana ireo commune 440 ato amin'ny distrika ny Marinarivo. Isan'ny asa ataon'izy ireo amin'izao fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rejis-pifidianana eto Madagasikara izao ny fitetezana tokantrano na ny fandraisana ireo olona tonga amin'ny soratra anarana eny amin'ny barao-pokotany. Ny ben'ny tanàna ny Marinarivo voalohany ary noho ny santatra ofisialy izay fanatonana fokotany izay nandritra ny fanokafana ny talata 20 Jolay teo. Tongava misoratra anarana fa tsy eo indray rehefa tonga fifidianana dia velona indray izay tsy ao anaty lista fa misy fetra ary misy fepotona ny fanoratana anarana fa tsy mandava-taona na sanatria koa hoe revery amin'ny tikotiko le olona za mba hifidy dia eo vao hanoratra anarana fa tongava amin'ny fotoana anatanterahana an'izany. Itety any anivon'ny fokotany ihany ireny mpandray atsika ireny le selereux zany misy ihany koa mibarao-pokotany koa misokatra dia iangaviantsika rehetra dia aza mialy eo raha tsy voavakinao mombamombanao ray manontolo fanaraka tsy misy diso ao anatin'ny karapanondro. No mafisin'ny tompona andraikitra fa misy fomba 5 ahafahana misoratra na manoratra anarana ao anaty lisitry ny mpifidy dia izay fitetezana tokantrano ataon'ny voamera ifotony izay ny fanatonana eny amin'ny barao ny fokotany ny eny ambom-pionana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao ary ho tanora vao mahazo karapanondro pirenena sady ny santatra ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy no nanentana ny mponina anao zava-dehibe izany ihany koa ny lehibe ny fileovana Marinarivo. Miantso antsika mba harisika fa ny fisoratantsika ao anatin'ny listim-pifidianana ihany no isan'ny lalana tokana ahafahantsika mandray anjara sy manatanteraka an'izay adidy amin'ny fifidianana izay hoatrehana dinga-pifidianana rehetrarehetra izay hoatrehana eto amin'ny firenena ka dia raiso ny andraikitsika ary eto dia milaza fa za zao efa avy ny soratra anarana ary manantena fa efa ao anatin'ny listim-pifidianana. Toerana tany amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara dia niatrika ny fanombohana ofisialy ny asa fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny taty amin'ny faritra Itazy ny talata 20 Jolay teo. Tsy ny fifanomezan-tanana amin'ny fikarakarana ny fionan-doha-pirenena ho tarihan'ny FFKM ihany no asa sahan'ny ministera misahana ny fanavozana fa maro lafy ary isan'ireny ny fanatsarana ny fitondratena ny mpiasa mpanjakana hoy ny minisitra tompona andraikitra raha nitsidika teto Marinarivo nitarika ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny taleparitry ny fanavozana eto amin'ny faritra Itazy. Ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa niatrikasa momba izay fitsipika ara-pitondratena sy fihetsika mendrika tokony anana ny mpiasa mpanjakana izay. Ny fanavozana tsy le zavatra mandehandeha izay tiantsika atao anaty teneke manao tsy mety dia hoe fanavozana izany fa zava-fampitetena. Fanavozana ny repoblika, fanavozana ny fitantanana raharaham-panjakana, fitantanana ny raharaham-panjakana voalohany indrindra. Satria raha tsy miavao ny mpitantana raharaham-panjakana dia sarotra ny mampita an'izany amin'ny pirenena rehetra. Mila ho modely miavao isika rehetra fiavaozana aloha ny
toetsantsika rehetra no entanina anao izany fanavozana zany. Ny antso ny fifanomezan-tanana ny rehetra mba ampahomby ny asa ho an'ny fanavozana aty tasy ihany koa ny taleparitra vaovao. Ny andraikitra izay sahan'ny fitaleava-paritra misahana fanavozana dia mizara maromaro. Misy ny tantsorika ho an'ny fotoanan-doha-pirenena, ny fametrahana ny jinam-piarahamonina sy ny tandroasina ho an'ny asam-panjakana. Misy ihany koa resaka hoe gouvernance électorale, fanohanana ara-teknika, ara-kevitra ao anatin'izay. Misy ihany koa ny famerenana, fandraisana anjara amin'ny tena hoe famerenana ny fifampitokisana eo amin'ny mpitotra sy ny vahoaka. Notontosaina teto Miarinarivo ny sabotsy 20 Jolay teo ny lanonana ofisialy nametrahana sy nampafantarana ny taleparitra misahana ny fanavozana eto amin'ny faritra Itasy. Ho velomina sy ho avozana indray ny fitoerana famakiam-boky sy fanentanana ara-kolotsaina na ny CLAC eto amin'ny commune Andrenivohitra Miarinarivo rehefa natory nanomboka ny taona 2014 noho ny fiatoany ny fiarahamiasa teo amin'ny sampandaraha iraisam-pirenena momba ireo tany miteny frantsay sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina piany ivitoerana. Miverina amin'ny laoniny izany ankehitriny ka ho avy ireo fampitaovana toy ny boky sy fanamafisam-peo. Hitantsika eo moa zany ny fanavozana indray ny trano izay anisany ataontsika hoe fenitra takina amerenana izay CLAC izay. Misy ireo entana izay ataontsika hoe boky indrindrandrindra ataontsika hoe misy any amin'ny 500 ka hatramin'ny 510 izay ho raisiny eo. E koa ireo ataontsika hoe matériel informatique audiovisuel izay ho raisiny ho azony hoe commune izay mandray CLAC amin'ny titon'ity. Mahasoa ny sokajin'olona rehetra ny famakiana boky na ho an'ny ankizy tanora mbola mianatra na ny olon-dehibe, indrindra fa amin'izao fotoana mampahazovana ny teknôlôjia vaovao izao, hoy ny ben'ny tanàna ny Miarinarivo. Misy ny fanavozana natao eto anivon'ny tanàna an'ilay toerana famakiam-boky eo anivon'ny CLAC na ny tarina no hatsaraina mba ho sahazana izay fitaovana sy zavatra rehetra izay vitantsika eto dia manentana antsika rehetra izany fa ho atao androany no fanaovan-tsoniana izay fisokafan'izay no famerenana azy amin'ny laoniny ary ho tsaratsara kokoa ny fanandrify amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia manentana antsika mpianatra tsy ny mpianatra ihany fa eo ihany koa ianareo ray aman-dreny ianareo izay mety mila an'izany atao hoe sehatra ny fahalalana mahakasika ny kolotsaina ny boky sy ny sisa rehetra satria izay zao nitsapa hoe lesoka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Notontosaina ny alarobia 20 Jolay teo teto amin'ny lapan'ny tanàna ny Miarinarivo ny fampahafantarana sy fanaovan-tsony momba izay famelomana sy fanavozana indray ny fitoerana famakiam-boky sy fanentanana ara-kolotsaina izay. Fiaramiasa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny commune Renivohitra Miarinarivo ary toana ny OIF. Marina fa misy 17 ireo CLAC manerana ny Madagasikara ka ny 40 amindreo aloha izao ho sokafana izao indray. Tsara fisokatra tampomba ofisialy ny forameva diana izay foara iraisam-pirenena dimy vondrony ranomasimbe indiana nahatonga solon-tena teto avokoa ny avitaty amin'ny nosy La Réunion sy ireo aviaty amin'ny nosy Mayotte izay nitondra ny anjara biriky ara-toekarena ito amin'ity foarameva diana ity. Mandritra ny efatrandro ity foara ity izay atao eto Antsiranana. Foara izay ahitana ireo tranoheva miisa telo amin'ny telopolo amby zato ampirantiana ireo vokatra ara-pambolena sy ireo maro samihafa ara-industria ihany koa. No ofisin'ny lehiben'ny faritra diana fa mila ampitomboina ny isan'ireo tranoheva amin'ny taona ho avy io ho fampivelarana misimisy kokoa ity foarameva diana ity. Tsara figadina anaratana ny ara-toekarena kosa ity foara andiany 20 ity hoy ny ministry ny varotra sy ny fantsofana izay nanokatra tampomba ofisialy ity foarameva diana ity taty Antsiranana.
mampita mba hitoetra ho famoronana ny lova mba ho tanjaka ara-kolontsaina. Io no lohevitra nentina nanankalazana ny andraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana. Vehivavy nankalaza izany ireo vehivavy taty amin'ny faritra Diana tamin'ny alalan'ny filaram-be namakivaky ny tanàna teto an-tampon-tanàna ny Antsiranana renivohitr'Paritra Diana. Na ny filohan'ny vehivavy valomarsa izany na ny vadin'ny lehibe ny faritra Diana Ramatoa Sandrine Maravavy dia samy tsara fanentandana avokoa ny momba ny tokony hanandratan'ireo vehivavy ny kolontsaina aty amin'ny kontinantan'ny Afrika. Faly miarahaba antsika viavy-jiaby ato amin'ny faritra Diana tratran'izany andro fankalazana izany. Ankalazaina moa ty andro ty satria manan-danja lehibe antsika viavy amin'ny sehatra ny tokantrano amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena. Antsika viavy no andry ankinan'ny fianakaviana. Raha tsisy antsika viavy ao amin'ny tokantrano, sahirana ny lehilahy, sahirana ny zanakatsika. Ary izay indrindra no antony nanaovana zao fankalazana zao mba ahitany olona rehetra fa manan-danja zany vehivavy afrikana zany. Araka ny fahitantsika tamin'ny maly tamin'ny fampifanana moa zany, atsika dia tokony ho leader, tokony ho mpitarika. Zany dia manomboka amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina ary indrindrandrindra amin'ny firenena. Mba ahafahantsika tanteraka zany moa, izay no antony anaovana an'ireto fankalazana valomarsa, fankalazana andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana. Mba hisian'ny fitovian-jontsika amin'ireo lehilahy. Efa misy zany fitoviana zany hita amin'ny sehatry ny asa na amin'ny asa miankina na sy tsy miankina, efa feno vehivavy amin'izao fotoana zao. Maro vehivavy mpitarika ary mbola magnentana antsika raha vavy namana ho sahijoro hiampiroborobo an'izay fitovian-tsika zay. Nanotrana azy ireo taty antoerana ny sekretary général faritra Diana sy ny ben'ny tanàna refitry ny commune eto ambonivohitra Antsiranana. Anisan'ny olana tamin'ny famonoana afo nataon'ireo mpamonjy voina nandritra ny famaizan'ny bazarikely teto Toamasina omaly alina ny tsy fampia ny toerana fakana rano ho an'ny fiarany mpamonjy voina izay iray ihany eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Efa anisany efa nitetika asa amin'ny fampitomboana ireo toerana fakana rano ho an'ny fiarany mpamonjy voina eto Toamasina. Tao anatin'ny tetika asa PADFD ka anisany misitraka io famatsimbola io ny commune ambonivohitra ny Toamasina. Hoy ny ben'ny tanànan'ny Toamasina teo aloha nantanena rakotony riny. Tsika zao miresaka hoe ny intervention pompier anatin'ny fanatsarana ny tanàna Toamasina akoatra ny hoe canalisation sy ny rehetrarehetra assainissement vao resaka ao ihany koa ny bouche d'incendie izay atao manerana ny tsena rehetra zay misy. Tsika mora ny fanometsina aiza ny bouche d'incendie fa ny tena izy tafiditra ao anatin'izay tatoma zay avokoa zany rehetrarehetra resahantsika zany. Ka ny afatra dia tsotra hoe itsika rehetra no miady amin'izay famatsimbola zay. Manao antsoavo amin'ny vahoaka ny Toamasina sy reptora fanjakana eto an-toerana ankehitriny ny ben'ny tanànan'ny Toamasina teo aloha mba ifanometanana sy ifanoana amin'ny fitakina ny famatsimbola io. Anisany tafiditra ao anatin'ny famatsimbola izay vatsian'ny AFD ny fanamboarany tsenany bazarikely eto Toamasina. Andalo ny Zezania ravatranotsika teto. Dia vao miarina kely tsika dia tratra zao famaizana zao. Mila mifanampy atsika mifanoana. Misy ihany koa ny tetikasa izay ao anatin'ny PADFD. Misy famatsimbola izy io eo amin'ny 7 millions d'euros. Io PADFD io dia tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana, fanatsarana ny bazarikely. Fotoana angamba zao tokony iraisantsika ina itsika pon'ny Toamasina ray amanontolo miaraka ny tompony andraikitra rehetra eto toerana zany na n'olom-boatendry na n'olom-boafidy hiady an'izay famatsimbola zay satria raha ny fahefam-bidy eo amin'ireo olona zay ravatrano noho ny hain-trano sy ravatrano tamin'ny cyclone Zezania ireo bazarikely ireo dia mety sahiran'ireo raha narina zany. Ka fotoana zao anetsehana an'izay famatsimbola 7 millions d'euros zay satria zony Toamasina zay vola zay. Eto kosa tsika dia mba miandro hoe Tamatave misy ny ranomasina, Tamatave misy ny port. Izay antony izay tatoma zay hoe ny fanatsarana, ny fanitarana ny seran'Antsambo. Efa hitantsika fa mandeha ny famatsimbola anatin'ny seran'Antsambo. Fa aiza kosa ho an'ilay tanàna ny Toamasina
ka eto zany dia manao antsoavo hoe andaotsika hiaraka hitaky mba hisiny zay famatsim-bola anatin'ny restructuration ny ville ny Toamasina ao anatin'izay tetikasa tatom izay ao anatin'izay famatsim-bola ny AFD sy ny fitondram-panjakana. Nampahery ireo mpivarotra izay mahitsena tao bazarikely Omaly alina ny bentanany Toamasina teo aloha Andriamatoa Nantarena Rakotonirina androany. Mitaky ny fampiarana ny fanjakana ny fifanarana izay voarakitra ao anatin'ny protocole de Maputo izay ny fanekena ireo vehivavy afrikana ary nisoniavy ny fanjakana malagasy tamin'ny taona 2004. Ireo fikambanam-behivavy mivondrana ao anatin'ny fédération des associations des femmes Toamasina na FEDAFTO sy ny filan-kevitra nasionaly ny vehivavy na CNFM nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana raika amin'ny 3 Jolay. Antony dia niaraka natsapa fa mbola misy zavatra tsy tanteraka amin'ny laonya ny momba ny sata makasika ny zony vehivavy ny firenena izay misy antsika. Io sata io dia voafaritra ao anatin'ity boky kely maitso ity izay antsokintsika koa amin'ilay anarany hoe protocole de Maputo izay rahantsika mafantatra ho an'izay mafantatra fa ny firenena malagasy Madagasikara dia efa nanaiky nanao sonia anio protocole io niaraka tamin'ny firenena maro izay ao Afrika. Efa tolontaonany maro izany zavatra izany dia nangatahana hatramin'izao tsy mbola tanteraka. Izao etsika izao dia mba hoentinay anairana fitondram-panjakana mahefa anapa-kevitra amin'izany fankatoavana na ny ratification an'izany sata mifehy ny zony vehivavy afrikana izany. Efa nisy ny fankatoavana ny fanjakana ny politika pirenena amin'ny fitovian-jo ho an'ny lehilahy sy vehivavy eto Madagasikara izay mifameno amin'ny voarakitra ao anatin'ny protocole de Maputo io raha nambarany CNFM. Anisany hitakiny ireo vehivavy sy voarakitra ao anatin'ny satany vehivavy afrikana ny fandraisan'ny vehivavy afanapa-kevitra amin'ny firenena sy fanalanjaza noho ny antony manokana. Io politika io zany mameno an'le protocole de Maputo fa tsy zavatra samihafa akory, zavatra mifameno io dia izy nefa be dia be ny zony vehivavy afaka sitrahana anatin'io raha ohatra ka ankatoavin'io protocole de Maputo io. Anisan'ny voarakitra anatin'io ao ny zony vehivavy, ao ny zony vehivavy mativady, ao ny zony vehivavy amin'ny fandraisana anjara amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra politika sy ny karazany. Ao koa ny zony vehivavy amin'ny resaka fahasalamana, zo ara-pananana. Izay ny anisany tonga dia teneniko eto izay ny anisany mahabloke an'io satria le resaka fanalanjaza no anatiny ao nefa fanalanjaza no ny antony manokana. Dia misy maromaro zany zo ny ankizivavy sy ny tovavy ny zo amin'ny fianarana be dia be ny izy ao nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana. Ireo fikambana-behivavy tato anatin'ny fahatrantsinanana ny 3 Jolay lasa teo. Norbainy orinasa SMMC avokoa ny larana voalohany tamin'ireo lalao AZF ho an'ny fahatrantsinanana ho an'ny taranja basketball nandritra ny lalao famaranana Omaly alahady 2 Aogositra. Resy ny SMMC tamin'ny isa 2-20 amin'ny 7-7 ny ASQ ny commune ambonivohitra ny Toamasina teo amin'ny sokady Zokiol. Mbola lavo ny SMMC tamin'ny isa 2-20 amin'ny 5-30 ihany koa ny gendarmerie pirenena teo amin'ny sokady Tanora. Lalao izay tafiditra amin'ny fanomanana ny AZF izay atao any Manakara manomboka ny 7-10 hatramin'ny 7-20 Aogositra ho avy izao. Satria moa ao anatin'ny famaragna zay dia hezana tokoa ny ana tsara ary ampiova ny lenta ambonimbony kokoa ny fifaninanana ity AZF ity amin'ny fahatratsinanana ka matotonga amin'izao zavatra zao zany izy ireo antitsera eo dia azo lazana hoe misongadina
ka efa manentana sady koa zany zay amizao ny hoany amin'ny national zay ataony Manakara ny manomboka ny 17 et 29 août ho avy zao ka dia ny basket moa zany no faragnan'androany fa mbola misy koa ny foot zany hoe atreto moa dia io taranja le collectif ihany no misy fa ny individuel moa zany tsy dia mbola misy ny tena marina fa iezana zany moa mba hampisy an'izay satria raha eo amin'ny fifaninanana azy efa dia misy taranja 7 eo zany tokony ho isy ny tena marina zany hoe ny lenta hita hoe mity mivoatra zany ny tena marina satria hitanao mavitrika ny mpiasam-panjakana ary maro koa mpandray anjara dia hita hoe efa miroborobo ary tena hoe efa ambony azo lazana hoe tsy mena amin'ny tamin'ny faritra hafa zany isika manentana ihany koa moa zany hoe amin'ny herinandro ty ngamba mety ho farany fanokafan'izay fisoatananarana zay amin'ny national. Totosaina ny sabotsy 7 aogositra ho avy zao kosa ny lalao famaranana ho an'ny taranja baolina kitra izay iona ny SMMC sy ny ENAP. Mbola maro ireo trano fandraisam-bahiny tsy manara-dalàna eto Toamasina raha nitatry ny fitalevam-patry ny fizantany Antsinanana. Ahitana efitrano fandraisam-bahiny 753 ny eto Toamasina izay tsy mbola ampy raha oharina amin'ny fisian'ny mpizahantany mitsidika ny tanàna ny Toamasina. Ny raika amby zato amin'ireo trano fandraisam-bahiny eto Toamasina ihany anefa no manara-dalàna raha 450 tsy manara-dalàna raha nitatitra azo. Toraka izany ihany koa ny toerana fisakafoanana izay miisa 770 tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny fenitra. Ho fanatsarana ny fandraisana mpizahantany eto Toamasina sy fanitsiana ireo tsy manara-dalàna sy fanentana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany anara-dalàna ny 3 Jolay lasa teo. Raha ny zavatra hita sy tsapa dia anatin'ny sehatra fizahantany dia maro zany ireo mpisehatra mpandraraha anatin'ny fizahantany tsy maro leo lalàna sy lalàna feno fizahantany ary ireo obligation zareo anatin'ny sehatra iasanjareo tsy dia fantanjareo ary tsy dia na mahafantatra koa zareo dia tsy raisinjareo ho zava-dehibe nefa amin'ny sehatra fizahantany tokony ho raisina tena maventy be satria anisany sehatra mampiditra mandray anjara maventy be amin'ny fampandrosoana ny tanànatsika indrindra ao an'ny tanànan'ny Toamasina ty. Taorian'ny cyclone dia tsy takona fiaina amintsika fa ny mpandraraha jiaby aketo Toamasina dia ny sedra olana. Ny sedra olana ny indrindra fa ny ao anatin'ny sehatra fizahantany ireny site touristique ireny simba, ny hôtel sy ny restaurant misy simba koa dia mihena ny capacité d'accueil arak'izany dia anisany andraikitra ny avy ao amin'ny direction régionale ny tourisme et artisanat no manentana sy mampahafantatra ary manome fanampiana appui ho an'ireo opérateur touristique rehetra izay miasa anatin'ny sehatra ny fizahantany. Dia anisan'izany zany ny fampahafantarana zareo indraika ny droit et obligation zareo en tant que opérateur touristique sy ireo mba ho fanatsarana ny tolotra ara-pizahantany. Isokatra manomboka ny talata 1 Aogositra ho avy izao ny fidirana manaraka amin'ny fianarana teny anglisy ao amin'ny FLTC group eto Toamasina. Izy ireo izay hita ampitany Kofi Manga amin'ny garotiera be magnavaratra. Mampiavaka ny FLTC Madagascar group rehefa mianatra amin'izy ireo dia tsy maintsy mahay vao mivoaka ao. Tonga soa ato amin'ny FLTC Madagascar group ny ato aminay dia mampianatra cours anglais araka ny fanalalantsika anazy hatramin'izay karaha ohatra hoe amintsika amin'izao grande vacance zao dia manasa anareo zay na lehibe na tanora na zaza tonga avasoa ato amin'ny FLTC Madagascar group fa ny ato aminay dia manome antoka zato isanjato tsy maintsy mavita amin'ny resaka ianao rehefa tonga ato amin'ny FLTC Madagascar group aza tara ny amin'ny rentrée manaraka zao indray ny 11 août ho avy zao 2026 aza tara tsika rehetra ka manasa tsika rehetra na orinasa zay rehetra tonga ato amin'ny FLTC Madagascar group sy mbola nisy nanenina tonga avasoa ato amin'ny FLTC Madagascar. Okay, right now if you want to be like an American when you speak English and if you want to be good in English reading a few times, then I'd like to invite you guys to study here at FLTC Madagascar because they only come to study here must speak good in English reading a few times. So I invite you guys to study here at FLTC Madagascar. See you guys and hope to see you next time again.
Hi guys, my name is Tavares, I'm 17, I come from Tamarava, I started English in Madagascar 3 weeks ago. I can speak already more easily, I know more vocabs, and I can talk in English with people easily. Come in the large number because you want to get started here. Hello guys, my name is Karen. I chose the first city to learn English because not only it's famous, but also the way of studying here is practical. Hello guys, as for me, I didn't regret to study here, even if I was adapting at the first. Nowadays, it's getting better. Hello guys, my name is Johan. I've been studying here 2 weeks ago, and I studied English because I need it for my study and my life, and also I want to be good at speaking, and then I want to be like an American when I speak, and now I begin understanding words, like the first I was coming here, and I hope my English will be good soon. I never say never. Thanks.